Ankafaliana tomboky lasy tomboky vavy no androsoanao tokantranonao indray amin'ity alarobia ity fotoana ifanomezanao aminay atao anatin'ny fandarana Sahila sao izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra MBS sy ny onjam-peo 5.4 FM. Miarahaba ny any an-tokantrano rehetra, manasanao ihany koa anaraka ny fandarana hatramin'ny farany melohan'ny arabako ny namana mpiara-manoatra ny fandarana dia tsy hainy tsy saotratsika rehetra izay naneho ny fiombonana sy ny fiaraha-miory tamin'ny vona izay nahazo teo anivon'ny fianakaviana dia Andriamanitra manakaripasoavana ny amaly fitiantsika rehetra tao anatin'izay dia enikajy enim-boninahitra ny fianakaviana ary lalin-devenana ny maty ankasitrahana tompoko. Miarahaba ihany koa ny namana mpanolotra ny fandaharana Clémence Rarinirina tafaraka tao anaty fandarana indray. Miarabanao ihany koa namana Lilira Farala dia faly miaraba antsika rehetra ihany koa mpanaraka sy tapaka ny fandarana Sahila zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny resadresaka namana Lilira Farala dia hitondra isika ny teny fampahirezana sy ny fampiononana ho an'ireo mpino katolika rehetra manerana ny Madagasikara manoloana indrindra ny fahalasan'ny evekan'ny diocèse Antsirabe Monseigneur Philippe Ranaivo manana izy moa dia mbola nanatrika ny lamesa famaranana ny JMJ Mada andian'ny fahafolo izay notanterahana tany amin'ny faritra Vakinakaratra. Andrak'izany dia resaka JMJ ny taratsika ny resadresaka satria nasain'ny fiangonana katolika natrika izany fotoan-dehibe izany ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mivady ary dia tonga nanohana an'izany fanasana izany Clémence Rarinirina. Hita tamin'ny fientanam-ponindreo mpizaika moa fa dia tena hoe nahafaly ny kristianina tanora teo anivon'ny fiangonana katolika ary nankasitrahana izy ireo izany fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mivady nanotrona ity JMJ ity tao Antsirabe. Na izany aza na dia fantatra mazava tany am-piandohana fa anatrika sy azo ny Vakinakaratra hamonjy an'ity fotoan-dehibe ity izay fotoana lehibe ho an'ny finoana katolika ny filoha Marc Ravalomanana mivady dia toy ny mahazatra, lasa hoe toy ny mahazatra satria dia nisy hatrany ny fanakanana teny an-dalana teny inefatra no voasakana ny fiara nitondra azy mivady vao tonga tany Antsirabe Clémence Rarinirina. Andriamatoa Tsirira Tsimbarimanga, ianao moa dia filohan'ny RMDM Analamanga, ianao zany zao ny vahininay amin'ity alina ity faly miarabanao aloha tonga soa tao anatin'ny fandarana Sahila zao. Faly miaraba Clémence dia faly miaraba Lilira Farala, faly miaraba ihany koa ny teknisianina any ambadika any ary faly miaraba atsika avoaka malagasy any atokantrano tsirairay ihany. Ya, nisy an'ireny sary izay narahantsika teo ireny moa zany nentina nandrakofana n'izay ataontsika hoe teny fampidirana nentinay napiditra ny fandarana tamin'ity alina ity. Andriamatoa Ratsimbarimanga, aminao manokana inona ny tena tsy ahitry ny mpitondra ankehitriny amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay marihana moa zany fa manana ny sata manokana maha filoha teo aloha azy kanefa dia araka ireny nahitantsika azy ireny hiaran'ny tranga tahaka ireny foana isaky ny mivezivezy eny amin'ny lalam-pirenena rehetra eny zany. Tonga dia zavatra tsotra ny tondrako an'izay fanontanianao izay namana Clémence. Misy endrika tsy fahamatorana izao fitondrana izao. Tena ohatrany hoe lasa kilalaon-jaza. Lasa ohatran'ny fitondrana, za tsy tena hoe fitondran-jaza angamany fa tena tsy matotra. Tsy matotra ilay mpitondra. Ny antony dia izao, président Ravalomanana dia efa filoham-pirenena. Zany ancien président zany dia manana sata manokana zany. Manana ny sata tokony hitondrana zany filoham-pirenena zany, na toerana azy na firenena azy na firenena azy. Tsika eto Madagasikara koa tokony manaraka an'izay. Tena mahagaga hoe ex-président no sakananao eny an-dalana. Sanatria ohatrany hoe dahalo ve na olona tsy manan-kaja ve sa iza le filoham-pirenena. Fa sakanana mpitandro ny filaminana ary tsy indepande fa inefatra raha araky ny filaza teo. Ary ty zavatra ty tsy voa izao. Tsy voa izao no nitranga fifanseho ihany koa izy io tany amin'ny
saika fitsidian'ny président Ravalomanana taiza moa izy iny rehetra na le dia sakanana foana ilay filoham-pirenena dia manontany tena mihitsy zay zany amin'izao fotoana izao hoe inona marina no tena atahorana an'io filoham-pirenena Marc Ravalomanana io. Misy zavatra tena atahorana azy ve dia zay dia miteny hoe tena misy. Dia inona le atahorana azy dia ilay fifidianana any amin'ny 2023 izany hoe intimidena ampitahorana ary somary ohatrany hoe alaim-baraka zany le filoham-pirenena mba hahatonga azy hemotra angambany raha eritreritra zareo na tonga n'le vahoaka tsy ho tia azy koa. Dia eto nefa n'izay dia miteny hoe zava-poana ihany zany rehetrarehetra zany tsy manakana ny fitiavan'ny vahoaka malagasy amin'ny filoha Ravalomanana zany ary vao maika ary tena point ho an'ny filoham-pirenena Ravalomanana filoha teo aloha zany zavatra mitrango zany. Dia tiako ny zavatra tiako tsindriana anankiray io zavatra mitranga io dia enatra ho an'le mpitondra tena enatra ho an'le mpitondra io tsy point ho anazy io fa tena enatra na eo masony vahoaka malagasy na eo masony communauté internationale. Ny communauté internationale ny mahita an'io hitany zareo io ary za mino fa tsy mankasitraka an'le fihetsika aleoko tonga dia atao hoe jilamboto tsy mankasitraka le fihetsika jilamboto ohatr'izany ny communauté internationale indrindra moa ny vahoaka malagasy izay ao ambadika ao aoriana filoha teo aloha Ravalomanana. Ny sary izay asehon'izao zavatra mitrango izao moa zany dia tohatra ny manamafy ny fomba fijery ny filoham-pirenena ankehitriny amin'ny hoe tsy tokony hisiany resaka fanatanterahana ny fikaonan-doham-pirenena hikatsahana vahaolana fa etsy andan'izay hoe hisorohana ihany koa izay mety ho disadisa ho ateraky ny fifidianana rampitso rafakapitso. Mbola nilaza farany teo ny vondrony Europeana araky ny teninao hoe communauté internationale ho isika fa lojika raha toka misy ahiahin'ny hafa manoloana fomba firafitry ny senisy ny HCC ka tokony hojerena ny andaminana n'izany zavatra izany manohy ny be marenina hatrany nefa ny fitondrana raha ny zavatra hitantsika ary ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny filoha toa ny kaleta ohatra dia azo ambara hoe mandrefy ihany an'ireo mpiara-miombonatoka vahiny ireo. Inona ny mety ho akon'izany ara-politika Andriamatoa Tsiratsimbarimanga sy ara-toekarena ihany koa raha ny fijerinao azy manokana? Raha miresaka diplomasia aloha zany fijeriko azy tena misy fiantraikany zany amin'ny diplomasia malagasy satria ilay olona niteny izay tsoty efa nitenenao teo ilay anarany dia mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena. Dia ity ramose ity zany no miteny hoe tsy misy idiran'ny communauté internationale ny raharam-pirenena malagasy izay fandrosony avy aty amin'ny rotibe mmpanoatra ilay concertation nationale tsindriny manokana mihitsy ny Europeana. Dia mbola manontany tsika hoe Madagasikara ve ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena eran'izao tontolo izao ao anatin'ny communauté internationale ve sika eto Madagasikara? Raha eny dia tokony tsisy mihitsy ny fihetsika tahaka izany fa tena manimba ny diplomasia malagasy zany. Ary ireo communauté internationale ireo tsy miteniteny foana fa misy zavatra hitany ao matoy izy mandrosa n'izay hevitra izay hoe tsy maintsy atao ilay concertation nationale fikaonan-doha-pirenena. Ny avy aty amin'ny mpanoatra zany avy aty amin'ny RMDM dia efa miteny lalandava miteny mandrakariva fa tokony hiroso sika amin'ilay concertation nationale. Tsy misy lalana ankoatran'io concertation nationale io ihany satria inona ny antony? Alohan'ny raha eo amin'ny mpanao fanatanjahantena no somary asitsika sary teny raha alohan'ny hiditra baolina eo amin'ny kanja ny mpanao baolina aloha
tsy maintsy jerevana daoly ny ao anatin'io faritsy ny fanaovana baolina io ahoana ny misy sao de misy boa vy any anatiny any sao de misy vato jerevana daoly mila lamina aloha ilay toerana anaovana an'ilay fifaninanana ohatr'izay ihany koa ty fifidianana ity ary ny antony de zao tany amin'ny fifidianana fifidianana ny fanandrinany président Ravalomanana sy mpitondra am'izao io iny valo amby folo sy roa arivo e de efa betsaka ny nahita ary ny CNI avy amin'ny alalan'ny mpitondra teny ny filoha levitry ny CNI tam'izany ihany no ny teny fa misy ilay doublon izay natratra teo amin'ny 1,200,000 teo izay raha sy diso zany rehetrarehetra zany a tsy maintsy jerevana miaraka amin'ny malagasy piatsihatra ao anatin'ny fifidianana tsy maintsy jereny zany miaraka amin'ny communauté internationale tsy maintsy jereny zany miaraka amin'ny firaisamoan'ny pirenena tsy maintsy jereny zany miaraka amin'ireo syndicat maro isan-karazan'ireo ahoana no irosoantsika any amin'ny fifidianana mba tsy isian'ny korotana indray eto amin'ny firenena ka ito zay a de mbola am'taona ihany mbola misikotra ny toetsain'ny mpitondra am'izao fotoana izao ihany midira ianareo amin'ny resaka concertation nationale fa ilain'ny firenena malagasy zany tsy mpanohatra irerany mila n'izany fa ny hoavitsika ao ariana ny hoavitsika raha-pitso no hoavitsika afaka pitso mba tsy isian'ny olana eto amin'ity tanin'ny repoblika Madagasikara ity mila jerevana io lisy mpifidianana io mila jerevana ny any amin'ny fokotany rehetrarehetrany mila jerevana ifanarahana daholo ny zavatra atao ao anatin'io fifidianana io ary tiako ny zavatra tiako tsindriana anankiray efa mivoaka ilay resaka moa zany hoe fianakavian'ny fitondrana no ao anatin'io haute cour constitutionnelle ACC io ary misy fianakavian'ny fitondrana ihany koa ao anatin'io CNI io dikan'izany a izay avaty amin'ny fanoherana dia tsy tonga de tenenina mivatana angamany hoe tsy matoky velively an'io rafitra anankiroa io fa mila dinihany zany a mila lamina zany a mila fikaonan-doha zany mila firesahana zany a mba hisian'ny stabilité eto amin'ity tanindrazantsika ty isan'ny mety antony aloha mahatonga ny nany mpitondra na ndrao mpomba azy tsy miroso am'izay de ny hoe mihevitra izy ireo fa hoe mbola manana tombony izy ireo a mahakasika indrindra ny hoe zava-bitany zao fitondrana zao a ho an'ny firenena tao anatin'izay efa taona ny tantanana izy ireo firenena izay ka hoe mbola ho tafaverina indray a eo amin'ny fitantanana ny Madagasikara amin'ny taona 2024 ianareo manokana eo anivon'ny RMDM de mazava loatra fa milaza nareo zany fa hoe raha ny fanehoan-kevitra rehetra am'izay hoe tsy mitombony zany hoe mbola ireo no ho tafaverina eo amin'ny fitantanana firenena raha ny zavatra hita inona ny mety hoe antony tsy mampitombona an'izany hoe mbola ho tafaverina eo amin'ny fahefana aka ny fahefana indray zao fitondrana izao a ka tsy hahatanterahany zany hoe nofinofy a na vinavinana ireo a mpitondra sy mpomba amin'ny fitondrana izay amiko zany de nofy raha ohatra tsika io fifidianana io ataotsika ao anatin'ny mangarahara sy madio sy manaraka ny fenitra za tsy tena hoe manara-penitra fa manaraka ny fenitra ny fifidianana eto Madagasikara sy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy ho tafaverina eo zany izao fitondrana zao ny antony de zao raha jerevantsika fotsiny ny programa anasany izay natolotra izy ireo a tany amin'ny fampelezan-keviny iteny fotsiny a resaka fandriampahalemana ohatra naseo raha taditsika naseo ren'le fitaovana maro isan-karazany hatramin'ny fiara hatramin'ny tenue anaovan'ireo mpitandro filaminana hatramin'ny fitaovam-piadiana hoentiny raha ny zavatra misy tamin'ireny de hoe tena ho foana tanteraka angamba ty dahalo ty tsy fandriampahalemana eto amin'ny tanitsika ity fa tena zay vao tena tonga ny hoe filaminana
any amin'ny toerana rehetrarehetra de manontany zay hoe zay hoe ny zava-misy am'izao fotoana zao valiny de tsia fao maika ny tombony tsy fandriam-pahalemana resantsika rehefa avy eo mbola resahana avy eo zany zany hoe raha tsy fandriam-pahalemana zany nyresahana de tsy tonga velively any amin'ny fampanantenana nasehon'izy ireo resaka toe-karena ahenatsika ny vidiny io PPN io vary moa tenen'ny zareo tamin'izany fotoana zany sy ny aniko manokana le vary isika indray ary no ananondrana any ivelany fa ny vidiny eto an-toerana moa zany de hoe ho mora ho zakany rehetrarehetra inona ny zavatra mitranga am'izao miakatra daholo ny vidin'ny PPN eny an-tsena ary tsy misy tsy mikaikaiky am'izany ny tokantrano tsirairay na aiza toerana misy azy na aiza toerana misy azy vary ny siramamy ny labozia ny zavatra eny an-tsena rehetrarehetra zay vidinao de miakatra hatramin'ny akanjo zavatra anaovana eny akoditra de miakatra daholy hatramin'ny jirama moa zany jirama io zany efa tsy tenenitsy sujet hafa mihitsy io solika zavatra hoentin'ny solika dia resaka hoe any amin'ny frais rehefa mipetraka stable io prix ana solika io de manaraka an'izay ihany koa ny vidiny frais zany tsy izay ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao miakatra daholy vidiny zavatra rehetrarehetra ka zay ny anaovana hoe tsy mitombona tsy mitombona misy zany fitenenan'le fitondrana zany fa hoe ho tafaverina io izy amin'ny 2023 raha tsy hoe angamany za tsy teny hoe angala-bato izy fa raha ny zavatra hitanay aloha eny a fiarahamonina rehetrarehetra ahatra ny ambany lavikazo any satria ny tenanay anisan'ny mba mpandeha any any amin'ny faritany dia tsy tafaverina eo zany ny fitondrana io ary mino an'izany zay io moa zany de zay hoe ho sedrainy vahoaka ahoana moa zany nisy ho refesin'ny vahoaka nisy voambolana nytenenina vahiny teto zay nafinaritra le fomba nanao azy fa tsy tsaroako tsara le voambolana fa tena hoe hoentina manoloana amin'ny vahoaka de ny vahoaka mihitsy no manome valiteniny rehefa avy eo manahoana irina nisy in'izay fifidiana madio zay fa nyresaka momba ny fitondransika teo de efa miomakomana indray am'izao fotoana zao zany eo anivon'ny fitondrana amin'ny fitokanana ny lalana ambilobe voemara resaka be moa izy io satria efa afaka andro vitsivitsy zany de ho avy zay misesisesy ny fivoriana fanomanana an'izany mandeha be mihitsy ny serasera maro isan-karazany amin'ny hoe mahavita zavatra ny fitondrana ka de mila hotronina mamaimpona ny frais fa ny vary no iantohana ary raha ny fantatra nefa de efa tamin'ny andro ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina no vita ny pitsopitso ny arataratasy sy ara-pomba mahakasika ny fanamboarana nyity lalana ity miomana indray zany tsika ahita fiverenan-tranga toy ny tsaroanareo mianadatsara tamin'ny resaka rocade nord-est zay notengenana rocade ny arivo ahitantsika koa zany tamin'ny fitokanana ny tohadra ny tany aloatra ahoana ny fahitanao andreny tranga rehetrareny Andriamatotsiry Reine Trésor araka ny tenin'ny Lili Rafaralahy teo de efa vita tany amin'ny andron'ny président Rajaonary Mampianina tany amin'ny 2018 ny taratasy pitsopitso ny rehetrarehetra momba an'io Reine Trésor io dia ankehitriny aty amin'ny 2022 tsika de ilay fitondrana am'izao no hitokana an'le izy zany hoetiny zareo hitenenana zany fa zareo no nanao an'le izy araka ny tianao teo de misy ny continuité de l'État fitohizana raha-mpanjakana ao anatin'ny firenena anankiray mampime ihany ho le izy satria ohatran'ny lasa resady zaza be le zavatra misy ho anivon'le fitondrana ary za mino fa fantatry zareo anie zany fantany zany fa hodiny tsy hita ary hodiny varotana sakabeloha le vahoaka
ny point anankiray mba tiako tsindriana fotsiny zany de zao hoe aza eritreretina hoe adalana bado le vahoaka malagasy fa fatany zany continuité de l'état zany hoe efa vita tany amin'ny fitondrana tany aloha ny contrat momba n'io zavatra io de ianareo fitondrana am'izao a no milaza fa nanao an'le izy asa tsy maintsy ataonareo zany amin'ny mahampitondra anareo mitokana n'ilay lalana fa tsy midiky zany fa ianareo no nanao azy zay le izy fa tokony tsy ohatran'izay ny fitondrana an'le firenena fa rehefa manao ianao le fitondrana ane de ohatran'ny hoe boaiko ny tsy maintsy anaovany an'io a fampandrosoana rehetrarehetra io asa-panjakana rehetrarehetra io obligation zany obligation zany io zavatra tsy maintsy ataony le izy zany fa tsy hoe zavatra tsy maintsy ataonao de lanao diera indray avy eo zay no nanao an'itsy zay no nanao an'itsy zay no nanao an'le tsy tokony ihany ny tondrana le raharaha-mpanjakana iny moa zany araka ny tenenina manalilira faralahy teo de efa fahita loatra zay zavatra zay misy récupération politique foana ao anatin'ny zavatra rehetra izay everina fa tsara somahasoa ny vahoaka de tsy tara mihitsy zao fitondrano zao any am'izay fanaovana an'izay ataontsika ao anaty farangisosiny zay hoe récupération politique zay satria teny frantsay fa de zay mihitsy ny hita tsy misy zany ilay fahitsiana amin'ny fanaovana politika any amin'ny hoe any anaty kabaro ohatra na fanambarana mazava amin'ny vahoaka hoe ity zavatra ity de efa nosoniavina tamin'ny fotoan'andro fa de tokanantsika androany sy ny sisa fa entina anaovana an'ilay oeraoera izay efa diso fantatro ny vahoaka loatra araka nambarana fahentsika teo fa izany eo am'izay lafiny politika izay antsika fa iresaka kosa indray ny raharaha izay mampalaza ratsy an'ireo gouvernora sasasasany am'izao fotoana zao ny gouvernora ny faritra loatra mangoro iny farany teo dia tonga hatramin'ny fanesorana azy moa zany fanesorana azy amin'ny toerany teo anivon'ny fitondram-panjakana malona indrindra ny fitondran-tena mamoehatra izay na voatontonona ny anarany ny am'izao indray de anymelaka amindray ny mason'ireo mpanara-baovao ataorian'ny voan'ireo dossier maro samihafa momba ny fandaniana miopampana amin'ny resaka fahana na ny resaka crédit izay mahavoatontonona indray ity gouvernora ny melaka ity raha naheno fanehoan-kevitry ny mpieno tamina onjam-peo anankiray ny tenako androany maraina de ny teny mpieno io hoe scandale ozy izy sur scandale no hita amin'ity fitondrana ity samy manao zay daniny kibony ve zany andriamatoa tsiry ny manam-pahefana sa inona no mahatonga an'izany zava-misy zany hiverimberina sy tena hoe ampiteraka resabe ao anatin'izao fitantanany firenena amin'ity mandat ity ary tsy mety tapitra mihitsy fa episode ray de miditra ny manaraka de manaraka zao mivokany lefa fitondrana azo tamin'ny Claude Doka dia miseho daholo ny scandale raha fitondrana mandeha amin'ny fahamarinana fitondrana ara-dalàna fitondrana manana ny vina tena mipetrapetraka tsara fitondrana tena manana ny rafitra ifampifehezana de tsy ho tonga amin'izany mihitsy tsika fa matoa mitranga gouverneur tany aloatra mangoro voaingana teo le resaka hoe fanolanana moa zany araka ny teny Clémence teo tena mahamenatra mihitsy le izy satria zany gouverneur zany solo tena mpanjakana any amin'ny faritra zany attouchement sexuel moa zany attouchement sexuel ny teny amin'izay zay no mpangotsika azy tam'le hoe fihetsika mamoafady tena hoe mpitondra fanjakana ambony eo am'le faritra anankiray manao an'izany fihetsika zany de mbola miandro ny toyantsika zany hoe ahoana ny toyany ahoana ny mesure raisin'le fanjakana zany mikasika an'io gouverneur io hosahandray mety efa nasorony aloha zany izy iny fa hoe tsy nametra-pialana fanesorona fa ahoana indray ny resaka procédure judiciaire indray mikasika an'izay satria ny communauté internationale na mijery an'io manara-maso an'io hoe inona mesure raisin'io fanjakan'io par rapport an'le zavatra nitranga tany de miandrotsika hoe inona zany zavatra ho ataon'ireo mbola tsy tena hiditra lalina be am'izay aloha zany fa scandale sur scandale ozy izy Clémence teo ary tena zay mihitsy le izy
de tia indray mitseho indray le zavatra ny amelaky zany hoe resaka fahana indray zany izy ity nataon'le gouvernoura de efa mahazatra efa tsy resaka be tsontsika hoe inona ny tena mahatonga an'le izy fa izareo rehetrarehetra ao anatin'le fitondrana zany de manao skandale hatrany ambony ka hatrany ambany. Inona ny antony zany de zao fitondrana azo tamin'ny tsy fahamarinana. Dia raha ohatra ilay manana fahefana ambony indrindra eo amin'ilay firenena no miteny na mananatra an'ireo le mpiara-miasa any ambany dia ataoko hoe tsy tohiteny intsony angamany satria ny zavatra ataonao ny zavatra ataony any ambony no arahany aty ambany tsy intsony ny tahotra somary raisiko kely le hoe tany amin'ny ampijero kely iny le tany amin'ny Akmil tany Atsirabe ilay mpianatra manamboninahitra anankiray izay mpianatra manamboninahitra namono mpiasa anankiray tao anatin'io sekoly fampianarana ny manamboninahitra io. Zany hoe tena hoe zavatra mahamenatra ireo le manamboninahitra io de hofanina mba tena olona honnête olona manana maha izy azy ary olona tena hoe eo ambany lalàna de tia ny zavatra mampime sady tena mahavariana amin'le izy hoe zalary eo indray zany mamono an'ity le mpiasa ao amin'ny Akmil ity. Za tsy de vahiny amin'izy io satria tamin'ny za mbola fahazaza de efa nianatra tamin'ireny sekoly reny ihany tany amin'ireny hoe enfant de troupe sy ny classe préparatoire reny haiko tsara io ary ny fitezana amin'ireny zany tena hoe tezana ianao ny toetsainao tena hoe anana an'izany hoe honnêteté izany tezana ianao anana an'izany hoe fitiava-tanindrazana zany de tezana ianao anana an'izany hoe fiarovana ny manodidina anao sy ny mpiara-belona aminao de rehetra zany tena hoe ny OPF zany reo bandy reo tena ny vonoany zalahy zany le izy de eto zay zany somary mbola misintona ihany hoe arao indray ary izy io de avoaka indray marina mikasika ny famononan'io olona io hoe iza no namonina anao an'le famonona de ahoana ny suiteny de ataovy en'ny be sy ny maro indray hoe ahoana indray ny toyany fa aza fiham-piainonareo any satria isaka ny zavatra misy de afeham-piainona raha tsy teny fotsiny mbola teneniko ihany ino satria efa nyteneniko tamin'ny fahitalavitra anakile le resaka hoe volamena ohatran'le volamena zao le 73 kilo sy le volamena 36 kilo efa un mois ty arintsika zao mbola tsisy vaovao hoe ahoana sy ahoana ny fandehany le volamena 36 kilo tao anatin'ny coffre-fortny ministère ny mine nefa raha alabotry kely fa mikasika an'le filoam-pirenena zany voaingana teo hoe le hitantsika le nakasary de efa ny aretena le bandy iny any Tsiafa izy am'izao tsy mananka an'izay ny fanaovana an'izay procédure hoe alevanareo any Tsiafaly izy fa aza atao mizana tsindrinila le lalàna misy eto amin'ny firenena ataovy mitovy na mpitondra io na ty amin'ny fanoerana io na iza rehefa manao tsy mety de alefaso le procédure alefaso ny fitsarana arety eo le olona ampidiro any amin'ny fonja rehefa zay ny fanapakevitry ny fitsarana fa aza hoe rehefa ny aty amin'ny fanoerana misy zavatra miseho toera-pitsy nareo dia hitanareo ny anaovana azy mikasika le volamena vetivety fotsiny analira faralahy tsindriky kely fotsy satria voaka gazety androany maraina mikasika le volamena fito ambin'ny folo kilao io tohatrany hoe misy resaka kolokolo sady indray ny mikasika ny hoe amoahana an'le an'ireo ilay efa voapanga tao anatin'ity raharaha ty ka
tsy afaka ny androso mihitsy tsika raha zany foana zavatra misy zany zay tsindry kely tiako mba tenenina kely namana lelira fa ny manaitra ny saiko fotsiny alohany ametrahantsika n'ilay fantaniana manaraka dia te hisarika ny sainareo mianadasytsika mpijery aho hoe miresaka tsika eo hoe gouverneur tany amin'ny faritra loatra mangoro a dia miresaka indray tsika hoe gouverneur tany amin'ny faritra melaka efa betsaka ihany ny vahinana eo hevitra teto izay manamafy sy milazany hoe tsy voafaritra ao anaty lalam-panorena antsika kory azany mahakasika an'ireto olom-boatendry ireto a nefa mahagaga fa dia avy amin'ny olona izay heverina olobe sady efa notendrena tahaka ireny a no ahitantsika scandale sur scandale araka izay nambara teo dia mamperitreritra izany miresaka fahana moa dia ohatran'ny matsikaiky kely tonga ao an-tsaiko hoe miantso ny namana Clémence Rarnirina tamin'ny maraina manomana an'izao fandarana izao izay miravavy dia indrisy fa vao miresaka kely dia tapitra ilay fahana kely arivo ariary mampitahany ty scandale be izay resahany eto ty dia lasa n'izayko hoe raha tsika roa miasa mafy ho an'ny fireneny ity mahazo fahana tahaka izany asa nahoana ry nisolika azy ity ngamba raha savaina ny ranjonay roa mety efa matanjaka ihany satria elo izay tsy nahafahana nisitraka nisolika izay fony teny iny dia tsy maintsy noresahako kely aho fa etsy andanin'izay izay tena manahirana amin'ilay resaka hoe fitondram-tanila teo manoloana ny lalàna hitanareo mbola iresaka tsika raha vao mahakasika an'ilay resaka ikongo fa izay nge ilay lasa olana misy olona tokony hampiarana ny lalàna rehefa raikitra amin'izay ary ilay fialofan'ny olona ao ambadika ilay atao hoe mpitandro ny filaminana izay hoe tandroka aro ny vozona dia lasa mitodika makaiza ilay basy mitodika makany amin'ilay olona izay tena hoe manao zavatra tsy zakan'ny vahoaka ve ka mampitroatra azy sa mitodika any amin'ilay vahoaka izay tokony ho arovana dia izay moa izany dia mitatra io tantara amin'ny toery mbola ho arahantsika ny toy iny fa tsy arotro ny tsy resaka kely an'izay dia mahakasika an'izay resaka fitondram-tanila izay mihitsy avoanatsiaro ny resaka namana Clémence Rarnirina hoe rehefa ny avy aty amin'ny sehatry ny atao hoe mitsikerany tsy mety ataon'ny mpitantana sy ny mpitondra no manao fitoriana dia hatramin'izao tsy hisy toy ny eny amin'ny paka ny fitoriana natao namana Clémence Rarnirina dia mitohy amin'izay ny fantaniako Andriamatotsira maranantsika ny resaka vaovao politika dia ndao resantsika kely ny resaka raharaha Nini Doni moa izany fantatsika hoe mpanao politika izy nijoro ny aro ny vahoaka no nialatra tany izay niatra tamin'izy ireo ny vadika nefa ny rasa dia ny zava-misy dia izy ilay miaro vahoaka indray no lasa nisoketaina ho mpikambana ao anatina tambajojana fikambananjiolahy mbola namoronana loham-piampangana hafa ihany koa moa izy akoatr'izay ka dia nahiditra amponja fantatsika amin'izao fotoan'izao Nini Doni dia tsaboina ao amin'ny hopitaly ao Nosy eto moa izany dia amin'ny anaran'ny fandarana Sailas izao zahay dia mitondra ny teny fisaorana ihany koa mankasitraka an'ireo mpanakanto izay nanao fihetsika mahateidera naneho fanohanana nyty Nini Doni izay ao anatin'ny tsy fahasalamana sy ao anatin'izay atao hoe famonjana izay tsy voa Nini Doni fa izay rehetra mijoro ho manohitra sy mitsikera ny mpitondra dia voambana na mahita fonja avokoa ihany koa. Ahoana ny fahitanao an'ity resaka raharaha Nini Doni Andriamatotsira sy ny resaka hoe fanenjehana ny mpanohitra rehetra amin'ny ankapobeny? Efa voalazany lilira faralaty eo ilay izy hoe izay rehetra mijoro manohitra an'ity fitondran'ity dia enjehana tena zay mihitsy ilay zavatra mitranga ohatra mahazo ny Nini Doni io tena tiany zareo izay rehetra maneho ny hevitra ka mitsikera ny fitondrana io zany izay rehetra maneho hevitra ka manatsikafina ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana io izay rehetra mampiseho ny tenany fa tsy tia ny fomba fitatana ny fitondrana io dia hitadiavan'ny tsalahy ny zavatra rehetrarehetra hoentina hiampangana n'iny olona iny ary za mino fa mety izay no mahazo any Nini Doni tratran'izay antso izay izy jereo ihany koa nge ny mahazo any nazy iteny kely an'le ikongo fotsiny aloha vetivety angambany le talia fiaratany ikongo mpitandro ny filamenana no mamono olona efa nahatratratra any amin'ny 30 angamba le maty raha tsy diso ny fitadiako anazy ary naratra efa hatrany amin'ny 70 mahery tena zava-dozana izy zany tena hoe famonoan'olona faho be izany zavatra mitranga izany
ny mpitandro filaminana ireny mantsy de misy an'le hoe sommation alohan'ny hitifitra an'io hitifitra izy zany a de tokony manao an'le sommation ary io sommation misy intelo zany izy io tokony manao an'le sommation intelo izy na izy miteny amin'ny vava fotsiny aloha amin'ny voalohany de rehefa tsy manao réaction le olona de manapoaka basy izy manao tirany l'air na rehefa mbola tsy manao réaction ihany le olona de manapoaka indray izy ren'le ataontsika hoe gaz mandatsa-dranomaso gaz lacrymogène reny anaparitahana an'le olona ohatran'ny any velany moa zany misy an'ity le hoe rano tifiriny zareo rano le olona zany de mba hoe miparitaka fa ty zavatra ny seho tany kongo ty zany tena hoe tonga de bala réel no hitofiranao an'le olona matoa izy maty tsy balabala faty olona zany raha tsy hoe eo akaiky kely eo angambany mety hoe aratra le olona de ve hitarika amin'ny fahafatesana fa matoa le olona mahatratratra any amin'ny 30 mahery ny maty a de tifirinao tamin'ny bala réel de eto zany zay atao anatin'ny RMDM Manalamanga de miteny indray avokay ny fanadihadiana mikasika an'io resaka ikongo io indray ary manara-maso an'io indray zany zay manomboka eto hoe sao de avalim-balinareo any fotsiny indray le resaka ikongo hoe mandeha ray volana roa volana de tsy hita resaka indray le resaka ikongo fa avokay ho hitan'ny vahoaka malagasy ho hitan'ny olona rehetrarehetra hoe zao le zavatra nitranga marina tany ikongo nisy ny arrestation tia ny tête nanome baiko io mantsy ny ren'le mpitandro filaminana reny a tsy mitifitifitra fahatany reny fa misy baiko misy lehibe aloha manome baiko hoe afaka mitifitra nareo iza le nanome baiko de iza daholo le nitifitra zay mila jerena de avoaka amin'ny vahoaka malagasy iny tena tiako resahana be mihitsy io kongo io satria somary ampitovitovy kely an'le teny Ambotsoroatra fotsiny angamany aloha somary ivalapatra kely raha ohatra tsy mahadiso aminareo miravary tena hoe nasiana resa be le teny amin'ny Ambotsoroatra hoe zone rouge io tiako hoe zone rouge de manontany zay hoe fa rehefa zone rouge aiza zany de mahazo mitifitra de tsy maninona de rehefa zone rouge aiza rehefa mitifitra ianao de tena hoe tonga de hoe lohana tsisy pirofo le filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany président Ravalomanana zay mbola tsy hita aloha ny pirofo hoe izy exactement hoe nanome baiko ary ny taty amin'ny faneorana rehefa niteny hoe ahasokafo ny fanadihadiana de ataovy ampabe maso ny le nanome baiko efa nisy moa ny ampamoaka nataon'ny colonel Charles makasika an'iny makasika ny raha 7 févroary makasika ny raha 7 févroary de ohatr'izay ty le tany ikongo ty hoe tsy tokony avela moramora io a fa jerevana iza le nanome baiko a iza le zandary nitifitra avaiza le baiko ny ainga arety eo daholo reo olona rehetra reo hoeto eo amin'ny fitsarana de avoakay marina ho hitan'ny olona mba tonga ny olona tranquille tsara satria zao ny teny le misy ny serasera hoe tsy resaka tsy fatokisan'ny vahoakan'ny fanjakana zany io fa tena hoe zavatra anina mihitsy ny vahoaka matoa manao fihetsika ohatran'izay tsy mahatoky n'le fanjakana ntsony izy tsy mahatoky ntsony izy eo ao anatin'ny mpitandro filaminanao le olona ratsy de ho avoaka an'zareo fotsiny indray io zay nge ny atahoran'le olona matahotra le olona hoe tafavoaka fotsiny indray reo olona ratsy hoe zay no natonga le olona nitaky hoe avoay ireo mpanao ratsy io de indrisy moa zany fa nefara tamin'le fahafatesan'olona de eto aho zany ngambany somary manara roatra kely mitondra ny teny fampiononana ho an'le vahoaka tany ikongo izay nanana ny maty dia mitondra ny teny fampiononana ho anareo zay avy aty amin'ny RMDM Manalamanga zany ary mirary ny fahasitranana ho an'ireo zay eo andala pitsaboana sy mbola any amin'ny hôpitaly zany
ia miteny an'izay ianao dia tsara ihany koa na manalilira faralana mpahafantarana fa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'ny alalan'ny antokotiako Madagasikara ihany koa izay tarihany dia nandefa iraka any an-toerana amin'izao fotoana izao dia tsy iza fa ny solombavam-bahoaka Jerry Randriambolaina sy ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina izay sekretera jeneraly faharoa ihany koa moa zany eo anivon'ny antokotiako Madagasikara izy ireo amin'izao atao hoe iraka ampanaovina azy ireo any Ikongo izao zany dia nandeha aloha izy ireo namangy an'ireo naratra satria mbola misy ireo maratra manaraka fitsaboana amin'izao ora sy fotoana izao ary raha programa ho an'ny androany ihany koa dia andeha hitsapalahelo an'ireo fianakaviana ireo manamanjo izay araka nambarana vahintsika teo dia tena ampolony maro ireo namoiavana vokatry ny tranga izay niseho tany Ikongo farany teo iny ary mandritra izao fitsidiana izao ihany koa dia niona izy ireo tamin'ireo ray aman-dreny ara-drazana ao toerana amin'izao fotoana izao zany ireto député solombavam-bahoaka iraka nalefan'ny filoha Marc Ravalomanana izay misolitena ihany koa ny antokotiako Madagasikara ireto tsara ny manipika an'izay ary akoatran'izay ihany koa raisiko kely le teny teo ny tenen'ny vahintsika teo zavatra misy amin'izao fotoana izao dia za mahatsikaritra namana le hira faralahy fa ohatran'ireo izay no tsikerainy izao mpitondra sy ireo mpomba amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao no saika miverina avokoa amin'izao fotoana izao ka lasa ohatrany hoe mamato tena ihany izy ireo zany raha ohatra hoe zohina izay fanehoan-kevitra izay satria ireo nanasoketaina teo aloha zany ireo zany fa ataon'izy ireo fa raha miresaka tsika zao manao fampitahana n'le resaka 7 febroary aza adinoina fa lapa-panjakana ny resantsika ity nefa tobin'ny gendarmerie ny resantsika dia nefa ny mandeha ny resaka satria nisy tokoa ny fanehoan-kevitra nataon'ny tompony andraikitra ambony teo anivon'ny gendarmerie pirenena raha nanao ady hevitra tamina vahiny hoe zone rouge sy ny sisa dia mitombona be mihitsy ny fanehoan-kevitra ny vahintsika teo ny amin'ny hoe rehefa inona dia zone rouge rehefa inona dia zone rouge rehefa inona dia mahazo mitifitra rehefa inona dia tsy mahazo mitifitra fa lay dia ataontsika hoe lay fanasoketana iverenako izay hoe nanasoketana ny teo aloha izay tena nanaratsiana ary hatramin'izao aza inoko maromarona fa raha andeha ny fifidianana filoham-pirenena raha petso dia mbola hosahan'izy ireo ny amerina ny reny sary reny indray entina andotona ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana nefany iny raha antsika mahita iny hoe haika izany rehefa mieritreritra izy ireo fa misy an'ilay heverina fa légitime défense dia tonga amin'izay fitifirana izay ka mampalahelo ny zavatra ohatran'ireny hoe rehefa inona dia lazaina fa hoe misoketaina ny olona anankiray lazaina fa ataoko anaty farangisosina lazaina fa mpamon'olona rehefa inona kosa lazaina fa resaka légitime défense sy ho fiarovana ny ainy ireo zandary izay mitandro ny filaminana tao anatiny izay raha mikasika an'iny Ikongo iny izay farany namana le hira farala tehiteny koa za mantsy pieno radio pieno njapeo dia maheno le fanehoan-kevitry ny olona natonjapeo dia tena marina sy mitombona mihitsy ny ambaran'ny olona ny amin'ny hoe raha ny adalàna toko anaty farangisosina ihany koa zay ataon'izao fitondrana izao ataontsika hoe 500,000 no nitranga amina fitondrana tsy ry zareo no mitantana efa ela ny ongana ny fitondrana raha 500 fotsiny amin'izao zavatra misy rehetrarehetra zao no bangona dia efa niongana izay teo amin'ny fitondrana raha tsy ry zareo zao nefa le zavatra misy efa tena hoe 100,000 zany amin'le zavatra tsy azonao heverina fa dia mbola mieritreritra izy araka le fanontaniana napetraka teo fa mbola manana fanantenana izy ho eo amin'ny 3 teboka kely tiako Mariana amin'izay resaka Ikongo izay fanehoan-kevitra anankiray izay nanatry maso ny zavatra nitranga tany dia raha ny filazany io namana anankiray io aloha dia ny hoe tia fidanitra indray mandeha ihany dia atao aorian'izay dia raha falina avy hatrany izay no fanehoan-keviny mazava be mihitsy ilay izy tsy nisy ozy izy bomba lacrymogène na inona fa tao aoriany tia fidanitra indray mandeha dia raha falina ny fanontaniana manitikitika ny saiko izy mianadahy dia ny hoe niny antombohan'ity raharaha ity angeka ilay olona anankiefatra nitazomina tao amin'ny tombony zandary vokatr'ilay zaza varira izay nalaina ankeriny ary nitarika fahafatesany ren'ilay zaza raha tsy diso izay tena nampifamaofao be ka io ny tsy zakan'ny olona na tonga ny olona nitroatra dia izao ny zavatra mamperitreritra veriko ihany hoe mpitandro ny filaminana hoe tandroka aro ny vozona ary natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa raha nandeha zany zao resaka izao dia lasa raha mandinika ianareo mianadahy accès kokoa dia amin'ilay vona be mitranga sy ny fahafatesana maro be zany ny resaka fa
napetraka ny fantaniana hoe nisy fahavakisana fonja tao aoriana ireny raha mamayva ireny ary nafantarana hoe firy isanjaton'ireo voafonja nke ka lasa tafatsoka daholo tao anatin'izany niteraka inona zany ilay hoe fiarovana ny vahoaka tao anatin'izay zavatra hoe vao maika aza loza mananontanyna izay mety ho zavatra hitranga tao aorian'izany hoe tafatsoka ny voafonja marobe aiza koa zany zao ohatra eto ilay olona anakefatra izay niatombohan'ny raharaha amin'izao tsika miteny zao inona ny hafaran'izany satria tsy azo dia tsy hita sy hodinina fanina ny mihitsy hoe tao ny fiaingany zany zavatra izay nitranga izany miresaka moa ianareo mahakasika ny resaka hoe fampitahana tsotsotra isorana be deabe ny vahintsika andre matotsiry somary ny sintona kely an'izay nampisaina sy mampandinika antsika mpijery tokoa hoe raharaha anankiroa azo alahatra tsara tokoa zany amin'ny maso sy mitanila nisy ihany ny karazana fanadiadiana izay tsy nataona malagasy fa vahiny efa narahako mahakasika an'izy iny misy famohan-kevitra révélation be deabe ao anatin'ireny ary iveriko fa tsara ny hitrandrahana an'ireny mba tsy ahavoafandrika ny malagasy raha toa ka misy izay tetitra-dratsy ny resahany Clémence Ranirina zay hoe zavatra tahaka ireny andeha hanasoketana indray izay ho adversaire politika rapitso rehefa hita hoe efa tsy any aminareo intsony ny fony vahoaka ka dia mitady ny andotona ny filoha Marc Ravalomanana dia hoe tsara no mijery sy mamakafaka an'ireny zavatra ireny ary everiko fa manampy be ny malagasy raha voadika amin'ny teny malagasy ny fanadiadiana tsy mitanila nataona mpanao gazety sy voatery malagasy tamina tranga tahaka ireny izay ny fonoteny tiako tsy pihana tsy olazaina fotsiny mahakasika an'iny resaka ikongo sy ny latsatra etsy seroa farany dia hoy aho hoe nisy fotoana nisan'ilay lozam-pifamovizana be izay niatra tamin'ireo vehivavy loterana dia niantso aho tamin'izay fotoan'izay tao amin'ny rindriko ny amin'ny hoe tokony hisy ny fisaonam-pirenena zao dia mbola miteny indray efa mahery ny 3 ireo namony ainy sao dia mba tokony ho saina zany zavatra izany teny Antsipiany ho antsika rehetra eo anivon'ny fitondrana fa rana malagasy no latsaka ary nafoy tao anatin'izao raharaha zao. Ya miresaka zandaritsika efa natsidika teo ihany koa ny momba ny zavatra nitranga tany amin'ny Akmil ndetsika iresaka momba ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny akapobe indray ao anatin'ity fanontaniana manaraka ity ny zavatra hita aloha zany amin'izao fotoana izao Andriamatotsiry dia tsy arak'ilay ambara zany hoe natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana ny mpitandro filaminana tsy zay le sary hitan'ny vahoaka satria dia miravoravo tanana daholo ny vahoaka amin'izao fotoana izao tsy hita zay ho sarangotina ny zavatra misy tsy teratany malagasy tsy vahiny amin'izao fotoana izao lasibatra zany tsy fandriam-pahalemana zany ny alatra zaza varira ny resaka ikongosika teo saika ho isan'andro misy foana ty eroa ary mahagaga aloha fa tsy haiko namana lira faralana mahatsikaritra fa ohatrany tamin'ity fitondrany ity vao tena naheno an'izany misesisesy be tsy manao tsy miteny ninina fa zay fotsiny zavatra resahako hoe tena ohatrany saika isan'andro misy foana zay resaka alatra zazavarira izay eny mbo mahitsy zao vao hitako tamin'ny Facebook be deabe no faneho-kevitra ny amin'ny efa saika isan'andro ny vakitrano ny fanafiana eny amin'ny lalam-pirenena ny fanendahana ny sito mahery manginy fotsiny ny zavatra nitranga koa zao vao omaly dia nisy fiara-pitatitra resako le izy satria mahakasika ny resaka taxi nisy nangalatra novonoiny ireo jiolahy le mpitondra zany hoe nratrainy tamin'ny antsim-bilina dia naratra ny atony sy ny tanany ilay fiara rehefa aveo netin'ireo jiolahy ireo nitsoaka ary niarany loza fifamovozana rehefa aveo teny amin'ny faritra Soavy Masoandro iny simba tanteraka ilay fiara zany hoe sady simba fananana ny maratra ny tompony amin'izao fotoana izao fanontaniana Andriamatotsiry tena mbola misy fanjakana ve eto amin'ity Madagasikara ity satria zay fanontaniana zay dia napetraka ny Andriamatoa filoha ankehitriny fony izy iomana irotsaka ho filoham-pirenena tamin'ny 2024 ka avery napetraka androany eto amin'ny fandaharana iny amin'ny hoe tena mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara raha izany rehetrarehetra zany no constat hitantsika. Misy fanjakana eto fa fanjakana mampime fanjakana mitanila fanjakana tsy mijery ny tombotsoan'ny be sy ny maro fa tombotsoany mpiaraka aminy. Misy fanjakana eto fa fanjakana mieritreritra ny ampahantra ny vahoaka malagasy mba hatonga azy ataony fitaovana iankin-doha aminy. Iankin-doha aminy tiako tenenina amin'izay dia zao ampadoana mihitsy zany le vahoaka malagasy amin'izao ampadoana ray dia ampahantrana ray
mba hahatonga an'le vahoaka malagasy tsy hijery an'le lafin'ny politika, tsy hijery an'le tombontsoa raisana, tsy hijery an'le problème amin'ny ankapobeny ara-toekarena, ara-politika, ara-sosialy eto Madagasikara fa variana amin'le fitadiavana isan'andro. Dia io mahatonga za tsy teteny hoe tany amin'ny repoblika faharoa fa ohatrany somary efa misy sarisariny io tany amin'ny repoblika faharoa, mbola kelikely tamin'izany fa tadidiko le izy. Sarisary ohatrany hoe ampahatrana le isika vahoaka malagasy, ahatonga an'le vahoaka malagasy tsy hanana résistance hanoerana an'le fitondrana, ahatonga an'le malagasy tsy hanana fahefana na fahefana mividy io na fahefana ara-tsaina io na fahefana ara-pahalalana io hoentina hanoerana an'le fanjakana, sady ampahatrana materialy zany tsika, ampahatrana ara-tsaina, ampahatrana ara-koltoraly. De zay no mahatonga an'io intimidation, etsero io izay mihetsika, izay miteny de sakanana, gadraina ary tena. Dia mpitandro filaminana aloha zany somary resaka kely an'iny le mpitandro filaminana tsy de tena le mpitandro filaminana loatra, tena za manokana resy lahatra amin'izany, tsy de tena hoe le mpitandro filaminana loatra no ataontsika anaty fanangososina hoe ratsy, fa mpitandro filaminana mantsy metehatra amina baiko mantsy izy ireny. Amin'le resaka hiérarchie, misy baiko mandeha de iny no tanterahany, misy baiko mandeha de iny no tanterahany, fa raha sitrapon'ireo mino fa tsy de tena tia atao fitaovana politika ohatran'izao ireo, fa izahay aloha zany izahay aty anatin'ny RMDM Analamanga tena mahita mihitsiny fa tena lasa fitaovana politika le mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao, tsy manao ny asany intsony. Ohatra raha misy hetsika eny Analakely, misy hetsika ao amin'ny Magro, misy hetsika nataonareo tany amin'ny taxi, misy hetsika any amin'ny université, tena 2 minitra le mpitandro filaminana de tonga. Fa raha ataontsika hoe misy fanafiana ary, misy dahalo ary, misy dahalo ary, tsy de tena mifanaraka amin'izay le izy. Raha vao resaka politika zany somary mibahana be zany le asan'le mpitandro filaminana aty amin'le resaka fanenjehana le tsy mitovy hevitra amin'le mpitondra, fa tsy tena se concentrer ary amin'le tena asany de fiarovana ny vahoaka sy ny fifananany. Tena mampalahelo be zany ary tena mampanontany tena hoe ahoana ny farahantsika ary izany no zavatra miseho, fa eto te hisarika ny sain'le mpitandro filaminana fotsiny hoe nomena fanofanana araka tokony izy ny mpitandro filaminana, nomena fahalalana araka ny tokony voarainy zareo, aoka ary tsy atao anaika atao an'izany fitaovana politika izany ny mpitandro filaminana, fa tena hoe hijanona hoe neutre ao anatin'ny fanatanterahana an'le asa. Rehefa ratsy, rehefa nanao ny tsy mety na mpitondra na député io na ministra na gouverneur na maire ben'ny tanàna na président fokontany dia ampiaro aminy lalàna, fa rehefa le vahoaka kely aty no manao zavatra tsy mety de hitanareo ny anaovana azy, rehefa ty amin'ny fanoerana ny manao zavatra tsy mety de hitanareo ny anaovana azy, hatramin'ny président Ravalomanana mandeha ny an-dalana no sakananareo eny amin'ny arabe, ex président de la république, manana ny statut zany zany ex président zany. Tena mampalahelo le izy ary somary mampime ihany amin'ny lafiny iray fa tokony mba eritreritra ihany le mpitandro filaminana, misy zavatra tsy mety ao, misy zavatra tokony hovana. Ya, mankasitraka anao Andriamatoa Tsirasimba Armanga, ianao moa dia folohan'ny RMDM Analamanga ny vahiny tato anatin'ny fandarana Sahila zao tamin'ny ity alina ity maromaro ihany izay fanehoan-kevitra nentinao tato anatin'ny fandarana izay, fa omenay 2 minitra ianao
mety misy zavatra mbola tianao resahana, mety misy afatra ihany koa tianao ampitaina ampijery antsika amin'ity arina ity a, de menay anao izay roa minitra izay a, ahafahanao mitondra an'izay teny farany avy aminao izay. Ny teny farany tiako tenenina angambany de mikasika an'le concertation nationale. Tena latsaka akaterena ny firenena, na ara-toekarena, na ara-tsosialy, na ara-politika. Ny avy aty amin'ny fanoerana de efa mandroso, efa mampiseho ny fitiavan-tanindrazana anaovana an'le concertation nationale. Inona moa ny hoe anaovana an'le concertation nationale araka ny tsy de tena za loatra angamba no hoe afaka tena ifalapatra be am'izay, fa raha ny filazany eo am-pikarakara ny fanomanana ny concertation nationale dia hiopana any amin'ny resaka fifidianana. Ny antony de zao, mba tsy hisitsika tsony indray zany ao aoriana fifidianana korotana, ialatsika amin'ny korotana, ialatsika amin'ny zavatra tsy mety ohatran'izao, zavatra miseho amin'izao fotoana izao, de midira ianareo amin'ny fitondrana ao anatin'io concertation nationale io. Iarahana manapaka ny zavatra rehetrarehetra mba hadio ny terrain anaovana le baolina, fa tsy raha pitso afaka pitso de hisy korotana sy ady eto amin'ity tany eto Madagasikara eto. Ary ny aty amin'ny fanoerana aloha de efa manimpiteny dinin'izao, fa ny fanoerana de tsy anaiky velively ny resaka alabato, ny fanoerana de tsy alaiky velively ny resaka intimidation any amin'ny fikarakarana ny fifidianana io, fa izay de efa nandray fepetra rehetrarehetra ho fierovana an'izany zavatra zany. Ka taona ny saininareo ao anatin'ny fitondrana hiditra ao anatin'io concertation nationale io, fampiresantsika samy malagasy mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny tanindrazantsika, tsy hisian'ny zavatra verimberina ohatran'ny zavatra niseho tany aloha rehetra. Angasitrahana feno ianao Andriamatoa Tsiry Ratsimbarimanga izay tsy ahivina hatrany hoe filohan'ny RNDM Analamanga nanaiky ny vahiny tato anaty fandaharana misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra rehetra, ary antenaina fa nitondra zavatra betsaka ho antsika mpanaraka ny fandaharana ny fianonan'ireny fanehoan-kevitra samihafa ireny. Clémence Rarinirina. Ya, misy fanamariana kely ety Ampamaranana namana Lilita Faralahy tiako resahana, satria misy mpijery antsika zao eny amin'ny faritra Ampefiloha Ambodirano iny rehefa nijery antsika izy de nahita ny laharantsika amin'ny rahavavy de niantsony amin'ny hoe misy olana eny Ampefiloha Ambodirano eny mikasika indrindra ny resaka fanorenana bassin lavoara zany eny toerana bloc sanitaire amin'ny marimarina kokoa, hoe misy ny fikasan'ny commune nanangana bloc sanitaire ka nitarainy izy ny amin'ny hoe toerana izay ivarotan'ny mpivarotra hozy izy no ananganana an'izay bloc sanitaire izay ka antsika moa zao anatin'ny fandiniana ny teti-bolana namana Lilita Faralahy ka fotoana ahafahana mihaona sy mifampiresaka mifanakalo amin'ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny eo anivon'ny tanàna Tanarivo, ka rehefa mifampiresaka tamin'ny talimy andraikitra ny tsena dia nitondra valiteny izy ny amin'ny hoe efa marina tokoa fa nisy somary ny fikorotana tamin'le olona zany hoe le mpivarotra zany zay eo amin'le toerana, saingy rehefa nisy ozy ny fampiresahana de efa nilamina zany amin'izao fotoana izao antenainay mampanorotsaina fa de izay tokoa ny zavatra misy mitondra ny valiteny zany isika eto ho an'izay namana ny antso izay ny amin'ny hoe misy an'izay olana izay, fa de izay zany aloha ny valiteny afaka hoentina ho anao ianao izay ny antso tamin'iny fotoana iny mikasika an'izay resaka fanorenana bloc sanitaire izay. Faharoa, mbola nisy ny antso ihany koa sika namana Lilita Faralahy mikasika ny resaka olana mbola mpivarotra ihany koa izy ty eny amin'ny Andravoahangy eny amin'ny Sisitatatrininy ny amin'ny hoe misy kolikoly be satria toa hoe angalany ny tompony andraikitra eo anivon'ny fokotany vola raha etsy ariary ireo mpivarotra ho takalony famerenana azy ireo eo amin'ilay toerana izay nisy azy ireo teo aloha, ka rehefa nihaona tamin'ny talenitsena ihany koa de nampahafantarina azy zany olana nambara tamintsika izay de ny valiteny zany de hoe tsy aradrarina zany ary tsy tokony hisy mihitsy de zay ihany koa zany valiteny hoentintsika ho an'ireo mpivarotra zany eny amin'izay toerana zay ny antso antsika rehefa nahita ny laharana tato anatin'ny fandaharana nanao an'izay fanamariana sy fametrahana fanontaniana izay entina hisariana sy antsika mpanaraka amin'ny fandaharana ny amin'ny hoe isika rehetra de afaka miantso ary isika rehetra ihany koa de afaka mivahiny toan'Andriamatoa Tsiry Ratsimbarimanga ato anatin'ny fandaharana maimaim-poana hatrany
ny fivahinianana atao anatin'ny fandaharana. Zay angamba ny fanamariana tiako resahana namana lilira farala. Ya, mitondra ny valiteny moa zany zay mirahavavy entina ilazana hoe tena sehatra anankiray ahafahanao mitaraina sy mizara an'izay zavatra miatra aminao any anaty fiarahamonina any indrindra mahakasika ny tanàna Antananarivo satria akoatra ny mampanolotra ny fandaharana dia mpanolotra ny tanàna Antananarivo izahay everina fa tandrify indrindra azonao hitondrana an'izany fitarainana izany na izany na tsy izany mampita ny toheny vaovao zahay fa manantena ihany koa ny fandraisana andraikitra mifanaraka amin'izay valiteny nomenana izay ary tsy hijery fotsiny amin'izao fanaraka akaiko hoe aiza tokoa ny fandraisana andraikitra mahakasika ny tiraraha eo amin'ny tsenan-dravoahangy miandrandra ihany koa ny filaminana tanteraka ny raharam-pefilo Ambodirano zany arak'izay efa nambara teo. Izay no lava, izay no fohy isaorana ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany aza misalasala miantso anay raha maniry ny vahiny fa marihana tsara fotsiny hoe zavatra mitombona sy hananana porofo ara-dalàna no azontsika arahana sy iarahana ho resahana ato anaty fandaharana Sahilaso. Mankasitraka manokana ny faly teo amin'ny lafiny teknika ny ekipa rehetra izay nitotona fotsin'androna masaka izao fandaharana izao. Izay mirahavavy kosa mametraka ny mandra-pioana amin'ny fandaharana manaraka indray tomboky lasy tomboky vavy. Veloma tompoko.